mazava tompoko nahazo anarana Alcide Oumalial ilay rivodrozan'ny forona ato avaratra atsinanan'ny Madagasikara ato raha forte tempête tropicale izy ny maraina teo dia nahazo hery ka lasa cyclone tropicale izy ny hariva teo 520 kilometatra avaratra atsinanan'ny Antalany misy ny Foibeany miaraka amin'ny rivotra 20 kilometatra isan'ora sy tafiotra 20 kilometatra isan'ora mianatsimo andrefana ny lalany amin'ny afainganam-pandeha 30 kilometatra isan'ora hatreto aloha izany dia mbola tsy misy ny filazana loza hiditra avy hatrany amin'ny mety toetry ny andro novinapinena ho andra-pitso aritsika raha ny marina dia anao orana tandrifondrahoana any aty Aboendy torak'izany any koa any amin'iny atsimo atsinanana Iorombe sy Anosiny fa andrahoana na andrahoana vitsy ny andro ho an'ny faritra sisy raha ho an'ny hariva kosa indray dia azorana tandrifondrahoana mety raha ikotraka ny aty amin'ny faritry Melaky Betsiboka torak'izany any koa ny any Aboeny ny ilany atsinanany faritry ny Afotany atsimo atsinanana Anosy ary Androy fa dia ifandibany raha ho ana siny masoandro na olalovandrahoana ny faritra sisy raha ny maripana ny tombatombanana ho an'ny rapitso ny ambandritra dia 17 degré celsius hitantsika any Fianaratsoany ary ny maripana mafana indrindra kosa indray dia hitantsika aty amin'ny manodidina ny Antsohy aty 13 degré celsius izy ny faritry ny Afotany kosa dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius amaranantsika azy ary dia toy izao ny toetry ny andro ho andreo tanàn-dehibe sy nosy manodidina antsika olalovandrahoana any Paris sy Milan fa ifandibiny raha ho ana siny masoandro any Johannesburg sy Nairobi azorana tandrifondrahoana mety raha ikotroka kosa ny any Bangkok dia ibalika be iaby masoandro ny any Maurice, Comores sy Seychelles fa ifandimby amin'ny rahoana izany any any La Réunion dia toy izay sy toy izay indray ny météo atsika amin'ny fiteny malagasy ankasitrahana fiainanao niaraka taminay hatramin'ny farany fandaharana ny tena kosa dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.